numéro 3 tsika. Dia rehefa zay zany resakako tamin'le commissaire teo, inspecteur teo plutôt. Dia nanomboka teo indray ary ty saina mandeha lavitra zany amin'ilay mbola fitiavana tokantrano. Dia zaho zany ny antony anaovako an'ireo zavatra rehetrarehetra ireo zany, principako zany hoe tamin'ny tokantranoko dia hoe tiako ho fantatra le olona dia hitako dia après zany mba hoe tapaka le relation misy amin'ny zareo dia mba tsy mitohy intsony. Zay zany le tena buko, na mandray décision le monsieur hoe le olona tratrako aminazy no tiany dia avelany zahay. Ohatrohatran'izay zany no zavatra andrasako fa tsy dia hoe manana eritreritra hoe hiady za raha hitako le olona ohatran'izany. Dia rehefa avy teo ary nanomboka nandinika za iny hoe iza io vehivavy io. Verina indray zany amin'ilay sécurité. Dia tambazoko ireo. Tsy tadidinareo ve numéro an'ilay tomobile an'ilay madama nidiran'ilay beau gosse. Dia tsy moramora kely ohatran'izany zany fa gidragidra be zany nataoko jusqu'à ny tenin'ilay sécurité zany tamin'izay hoe mila maka autorisation any amin'ny police ianao satria efa nisy commissaire koa naka ny enregistrement na vidéo tato aminay. Dia le chef sécurité efa name rendez-vous anazy hoe arriva fa mbola hijereny ny anina ty. Zany zao m'intéressé anaka. Dia hoe mila manana autorisation avy any amin'ny police ianao vao afaka mahazo an'izay zavatra zay. Dia lasa indray zany anao démarche an'iny en même temps ny fiainanay ao tokantrano mandeha milamina. Mahita excuse kely zany ny voako hijerevako ny marina hoe inona marina ty satria monsieur tsy niavoy an'izany rehetrarehetra zany taminaka mihitsy mandritra n'io fotoana io. Dia lasa za iny nandeha nikarakara ny taratasy autorisation rehetrarehetra hoe ahafahako mivisionner an'ilay caméra le toerana zany. Dia any moa izay tantinako izay no namako tamin'izany zany dia hoe ndao ary dia azo le taratasy dia tsy amenay ianao izy ny commissaire ihany izy nahazo ny copie an'le enregistrement fa ny azonay atao anao dia mahazo mijery eto anao. Dia en même temps moa zany tantinako iny nangalatra filmer amin'ny téléphone zany amin'ny écran le ordi le fijerevan'ireo an'ilay vidéo. Dia mbola nanako jusqu'à zao zany io vidéo an'io zavatra. Dia mijery eo zahay fa tena hoe film ao anaty tomobile. Dia mivoaka ny tomobile fa izy zany tsisy feo tao anatin'ilay enregistrement. Dia mihazakazaka tena ohatran'ireny mpianatra ireny izy roa. Dia le monsieur ko amin'io miaraka amina sachet kely avy mividy an'le savony dia misy fotoana izy mijanona kely manala ny sandalany raisiny amin'ny tanany le sandale dia lasa dia mitsofoka amina botika sy ny taran'ireo. Dia tena hoe ny visionner-nay dia jusqu'à taty ambadika be taty zany no nisy an'ilay nijanonan'ireo sy le madama. Dia tary amin'ny devanterie no tratran'ny sécurité zany izy. Dia tena olona mitangorona tena hoe c'est la honte. Dia olona mitangorona zany dia teo no saviritan'olona teo zany izy. Tsy haiko fa le monsieur koa moa zany le efa somary le bebe izy moa olona manamanana grade zay koa le olona. Dia rehefa avy teo amin'izay tsy maintsy nanaraka azy nanamoaka badge le olona na ohatran'izany. Dia ohatrany hoe savisaviritana teo dia teo nahatonga an'le rangotra sy le inona izy teo sy le akanjo rovitra eny. Dia tsy hita intsony moa ny après an'iny teo zany fa zay zany ny zavatra hitako tao anatin'le caméra. Dia miteny anazy moa za hitako daholo miantso anazy ny action-nao rehetrarehetra tany. Dia mba inona mihitsy ho ny olana anao ato anatin'ity tokantrano ity. Dia vehivavy misy vadiny ihany no andeha hitadiavanao problème. Nefa ny ato an-trano antsika tsisy olana. Tsy hitako tena
kivo za aminao. De ino ozy izy tsy vehivaviko, le lehilahy ozy izy nisarisari-piaro. Fa izy tamin'izay moa sady nanao fournisseur zay, nanao entrepreneur zay tamin'izany. De mahazomahazo contrat tamin'ny fanjakana. De hoe izy ozy izy niaraka tamiko tamin'le resaka contrat ohatran'izao ozy izy. De zay ozy izy mifampiresanay fa tsy olona miaraka amiko izy iny. Bref, janona teo indray zany za tamin'iny fa tsy marina amiko mihitsy zany, fa hoy za hoe matoy izy zany mandaingy aminahy am'le vehivavy misy histoire ohatran'izany, mbola tiany tohizana le relation. De tsy maintsy mitady moyen zany za hoe hikopeko an'izay relation ndreo zay na ahitako ny tena vérité zany. De lasa za iny nanomboka nitady indray za hoe iza iny vehivavy iny, aiza no mipetraka, jusqu'à nahazo adresse-n'iny vehivavy iny hors de ville an-tanà foana koa manamboatra trano vilabe le madama tamin'izany fotoana zany. De misy fotoana mahita an'le anadan'le madama ve tamin'iny sa ny dadany, rairay amin'izay fa tsy tadidiko tsara. De miresaka aminay eo zany efa ataonareo inona izy ohatran'izany. De de mandainga be za amin'ny hoe za namany de te hiona aminazy, resaka aminazy, namany ve anao de tsisy numéro ny téléphone ny maninona raha antsona izy ohatran'izao. De tsy mety nahazo an'io za. Io olona io koa manao io trano nahitanay anazy anankiray lavitra be io zany mbola tsy vita fa vilabe mihitsy. Fa manofa trano izy tsy lavitra n'le anankiray le tamin'ny Mavy 1.1 iny. Ny fanakaiky mihitsy ny tranon'ny zareo. De miverenana misy fiverenana misy an'izay namako zay indray, namako mandeha any amin'ny toerana io satria lavitra be. De le mitondra tomobile de mangina rery za de hoentiko zay namako zay. Lasa zay roa mandeha any jusqu'à hoe nitambitambazina ny mpiasa ao amin'le toerana manao construction io. De nazahoana le adresse n'le trano anankiray. De andao indray raha hotadiavina iny trano iny. De lasa any amin'ny bureau-na fokotany le trano. Na le ray taloha ka nisy fandehanana tamina bureau-na fokotany mihitsy vao nahitana an'le tena adresse exacte. Tena hoe zay zany le hoe rehefa ny vehivavy te hitady ny marina de